ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly mirahaba tsika ry havako malala tratry ity alarobia fa 7 ny volana jolay ity ary mamangy atsika ny tokantrano ny lalan'ny mofinaina. Ny mofinainantsika anio dia ny Timoty faharoa toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahateloambinifolo. Timoty faharoa toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahateloambinifolo. Vakitsika amin'an'i Jesosy ny teny havako. Koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay ahay mampianatra ny sasany koa. Miara miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maninko tena amin'ny raharahany izao fiainana izao mba ahafaly izay efa nividy azy ho miaramila. Raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany indray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa omen'ny tompo fahazavan-tsainany amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazantsarako izay aretako fahoriana hatramin'ny fatorana aza ohatran'ny mpanao ratsy. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy mba azon'ireny koa famonjena dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy mba mivonahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha manda azy isika izy kosa andahantsika. Fa na dia tsy mahatoky azy aza isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo manda ny tenany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andiny fahatelo ry havana no ndeha ampahirezana anao any tokantrano any eo ampianona izao mofinaina izao na maraina io na hariva io na atoandro na alina izay melon'ny atory io. Miara miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Miara miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Timoty ry havana dia zanak'i Paoly ara-panahy fa verimberintsika amin'ny mofinaina moa izany na amin'ny sehatra maro samihafa fandrenesanareo azy. Zanak'i Paoly ara-panahy Timoty ary Timoty dia nankinany ny asa tany Korinto, tany Efesosy. Izany hoe nanampy be dia be amin'ny Paoly Timoty zanany. Timoty anefany dia marefo noho ny antson-javatra maro samihafa noho ny taonany mbola tanora, noho ny toe-pahasalamany, noho ny tontolo ny beazany sy nanabeazana azy dia somary namparefo azy. Raha maha-olombelona io. Ary dia matetika Paoly no mampahery ny zanany tahaka ny Timoty. Dia eto Paoly miteny aminy manao hoe miara miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Lay voambolana hoe miara-miaritra ny mafy voambolana tena ataontsika hoe manokana mihitsy izy io amin'ny Baiboly. Synny kakopateo ny teny Grika, tendronina tambatra, synny nazahoana ny teny hoe synode ohatra, miaraka zany. Kakopateo amin'ny teny frantsay misy ohatran'ny hoe pathologie, tovitovy amin'izany ihany. Zany hoe ty teny ity dia milaza hoe miaraka mizaka, miaraka mitondra zavatra mafy, miaraka mitondra zioga mangirifiry, ary miaraka mitondra ny zavatra ataontsika hoe tsy mety isan-karazany, tsy mety tsy lalovana, miaraka mitondra ny tsirariny, izay ny azo ilazana azy. Dia hoe ary Paoly eto manao mampahiran'ny Timoty manao hoe miaramila tsara ny Kristy dia miara-miaritra mafy, miara-miaritra mafy. Amiko tsy ny teny izy amin'ny Jesosy.
fefa miaramila ny Jesosy anao fa aoky ianao hiara-miaritra ny mafy amiko. Zany hoe satria Paoly no naniraka ny Timoty. De asehony Paoly fa izy ray aman-dreny no miaritra alohan'ny Timoty. Aoky azarinao rery ary zany amin'ity fiaretana ny mafy ity fa zanako ianao ary tsy hoe zanako ihany aza fa miaramila ny Kristy ianao. De aoka hiara-miaritra ny mafy amiko ianao. Raha afaka malala inona lay mafy iaretana? Iaretan'ny Timoty. Na iaretan'ny mpino tsy maninona satria ny asan'ny Timoty ake asanao mpino koa e. Mitoro ny filazantsara, mampahiry ny olona sy ny sisa rehetra. Inona lay mafy tenen'ny Paoly iarahana mitondra eo? Voalohany indrindra de lay ataontsika hoe lay fomba fitondra tsy mety. Lay fomba fitondra tsy rariny. Ny apôstôly Paoly de teo amin'ny asa fitorinan'ny filazantsara izay nataony de tsy hoe tsara fitondra azy akory ny fiangonana, tsy avako malala. Tsy tsara fitondra amin'ny Paoly mihitsy ny fiangonana. Misy tamin'ny fiangonana aza ny apanga amin'ny Paoly tsy apôstôly akory. Misy tamin'ny fiangonana aza mitabataba, da tsika ny boky ny asan'ny apôstôly, ny antsoantso milaza amin'ny Paoly ho mpampianatra zavatra diso. Nisy tao anatin'ny fiangonana aza jiosy zay nanankorotana ny fitoriana filazantsara nataon'ny Paoly, nisy tao anatin'ny fiangonana zany tory amin'ny Paoly. No zany de izay lafin-javatra sarotra ny nalovan'ny Paoly zay le hoe fitondrana tsy rarina, fitondrana mafy no hitan'ny apôstôly Paoly. Ary raha famitentsika manao hoe kakopateo de milaza ohatra hoe fitondrana tena tsy mety mihitsy amin'ny fomba ohatra hoe fomba fitondra piasa tsy mety, tsy rariny. Fomba fitondra olona zay tsy mety, tsy mifanaraka amin'ny zon'olombelona, zany natao kakopateo. Ary dia hoy Paoly zany manao hoe zakainao zany miaraka amiko. Satria miaramila ny Kristy ianao. Zakainao ny fitondrana tsy rariny. Inona fitondrana tsy rariny? Mifankalama. Hitan'ny apôstôly Paoly teneny mihitsy manao hoe zany izy apôstôly mamelo tena, mikarakara ny tenany. Hitan'ny apôstôly zany tsy fanaratsiana ihany, zany ataontsika hoe fomba fitondrana ny fiangonana tsy mafy zany. Izay ny hevitry ty teny ty manao hoe ny piasa tany izay tokony misasatra, ny tokony voalohany handray ny vokatra. Ny tiany Paoly tenenina amin'io dia hoe raha ohatra ngeka tokony hiotony vokatra ao anatin'ny fiangonana dia iza Paoly fiteny mandrakarivo zany, satria za miasa. Satria za no manao zay amaolombelona io, manao zay inon'ny olona ny Kristy. Fa tsy namakitratra ny fiangonana ao an'apôstôly Paoly mba tsy ho foana ny reharehako. Zay ny dikan'le teny hoe dinio zay lazaiko fa omeny tompo fahazavantsainany amin'izany zavatra zany ianao. Raha ny tokony ho izy zany Timoty, de tokony ho ianao ny voalohany mioty ny vokatra satria ianao miasa mitoro ny filazantsara, manao zavatra tokony hioty voalohany ianao. Fa izao dinio zay lazaiko fa zavatra tsy maintsy aretanao zany. Tsy maintsy aretanao zany. So tsika miresaka zao rehefa afaka malala be dia be ny mpitoro ny filazantsara noho ny toe-javatra iainana. Mpitoro ny filazantsara rehetra mihitsy tsy miteny hoe ny vitsivitsy fa be dia be. Amin'izao toe-javatra sarotro zao be dia be ny mpitoro ny filazantsara miaritra kakopateo, zany hoe be dia be. Dia atao fotsiny hoe be dia be ny tsy mandray fivelomana intsony. Be dia be ny tsy mandray ataontsika hoe zay sakafo tokony ho azy akory, be dia be ny marary any ananany izay mandary zava-tsarotra isan-karazany. Ary tsy ny mpitoro filazantsara ihany fa betsaka ny olona. Eto mo Timoty sy Paoly no miresaka dia ny mpitoro filazantsara no resaka. Fa ny fiarahamonina rehetra mihitsy ny mandalo izany kakopateo zany. Be dia be ny olona zao tsy mandray karama, ampahafitelo, ny atsasany, tsy miasa, satria tsy afaka manome karama ny mpampiasa, kakopateo zany. Dia hoy Paoly manao hoe, mantsy Timoty manao hoe iareto zany. Iareto zany, ny amin'ny filazantsara, ny amin'ny Kristy, mialamila ny Kristy ianao, dia mizaka. Ilay tononkirany no foronony zafy mahefa rainy manao hoe na ho voky na ho noana tsy andao ny fanompoana. Zany ry havako malala
entry ny apôstôly Paoly zany dia mampianatra ny Timote zany ary zany dia afaka malala ny tokony toetra ny kristianina miara-miaritra amin'ny tsirary misy tsirariny be deaibe ngetra afaka malala anatin'ny fiarahamonina e aza tazanina fotsiny fa zay azo ny tanana ho anampiana ny olona tratry ny tsirariny satria ny ataontsika hoe misy fomba fitondra tsy mety fantatrao ao anatiny mahazo ny olona ao anatin'ny fiarahamonina ny ahafantarana ny miaramila tsara ny Kristy dia manana zany fo zany dia afaka malala fa ny faharoa afaka malala lay hoe mafy aretany tokoa raha lazaina lay dikany teny hoe kakopateo tsy zay ihany fa fahadisom-panantenana ratram-po zay keo nateo kakopateo aoka ianao iara-mitondra amiko zany antsoina hoe ratra-po zany satria miaramila ny Kristy miaramila zavako malala zay nanao voady amony ainy iaro ny tanindrazana iaro ny tsangakevitra maha izy azy ny firenena dia hoy Paoly hoe tahaka an'iny ianao fa ianao miaramila ny Kristy dia zao tena mety hiaritra zany ratra-po zany ianao mety misy ratra-po lalovany mpanompon'Andriamanitra zavako malala mety misy ratra-po lalovany fahadisom-panantenana lalovany mpanompon'Andriamanitra tahaka anao tahaka atsika impiry mo Paoly tsy nandalo ratra-po impiry ny tsy efa kivy teniny ao amin'ny Korintianina manao hoe vokeja manodidina nefa tsy tery potraka nefa tsy mamoy fo atao ohatrany nefa ho faty mihitsy ara zany dia afaka malala tena lalovan'ny mpanompon'Andriamanitra ny hoe ratra-po fahadisom-panantenana ary izay mafy resahan'ny Paoly eto koa dia afaka malala amin'ny fakany io teny io ajerena Tsiprieny ihany io tsy amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-batana ihany zany le izy fa mety tonga mety favoritsaina koa mety zavatsarotra ara-tsaina koa fa zao rehefa koa malala kakopateo koa ny fizahn-toetra ny fanahy zany hoe misy fotoana ny mpanompon'Andriamanitra mandalo crise spirituelle mety mandalo fizahn-toetra ra-panahy izy mety mahalo fizahn-toetra ra-panahy izy mety ho zahn-toetra ny finoany fa tsy hoe rehefa mpanompon'Andriamanitra rehefa koa malala dia tsy mandalo fizahn-toetra ra-panahy fa fizahn-toetra ny tsy fisikanina ihany na ny fizahn-toetra ny tsy fisina labozia ihany mety ho zany ihany evetsika fizahn-toetra fa zany ny kely indrindra ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mpanompon'Andriamanitra nge tsy olona materialiste tsy sirarahin'ny mpanompon'Andriamanitra zany raha tena mitoetra marina amin'ny finoana izy na tokony fitondran'Andriamanitra fotsiny zao izy ny kakopateo amin'ny ataoko hoe zavatsarotra lalovana materiel zany ary zaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra raha tena mitoetra amin'ny finoana izy ny mahirery ny ataontsika koa hoe lay fahatsiarovana ratra-po vokatry ny fifandraisana amin'ny olona fahadisom-panantenana zany koa mety ho zaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany fa ny fizahn-toetra teraky ny ataontsika hoe ara-panahy avana mafy be amin'ny mpanompon'Andriamanitra satria lay finoany mihitsy nizahan'Andriamanitra toetra tahaka ny Abrahama mitoko tamin'ny Abrahama ianao mino ianao mahatoky ny fitiavako ianao fantatrao andao eto atao sorona ny zanakao na tena tia marina ianao zany ngely afaka malala fa kiny Exodus Genesis toko 2:20 ka mora fa tsy mora nge zany fa crise spirituelle zany raha ohatra ka tsy manana ny tompo Andriamanitra hoana moa zany ty zanako ty ho atakenao atao sorona sanatria Andriamanitra mizaha toetra ny dikany mazava ho azy mizaha toetra ary ndraindray afaka malala mety tahaka zany lalova amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny ara-panahy kakopateo zany misy mpanompon'Andriamanitra mandalo fizahn-toetra ny finoana misy fiangorana mandalo fizahn-toetra ny finoantsika amin'ny resaka zao misy mpitandrina maty kakopateo zany maty namohiny ainy tapaborona lasa zay mbola nirijariza raha ivorona lasa mbola nampandray le paster namanky teo tonga dia maty vetivety eo fandaharanasa be lehibe rahana amin'le mpitandrina be dehibe tsy mpitandrina ihany fa na pastoro na mopera misy koa dia mopera fa tsy dia hitantsika loatra koa moa zany fa be dehibe misy maneran-tany eto Madagasikara misy koa zany fa tsy hoe tsisy mpanompony misy religiozy ohatry zany kakopateo zany hoe famoizana olona tao anatin'ny sarotro zany zany rehefa koa malala mety mandalo an'izany daholo mpanompon'Andriamanitra fa ny mafy indrindra dia ny fizahn-toetra ny ara-panahy mbola misy venao Andriamanitra mbola tianao ihany ve za ty mbola marina ihany ve ny finoko zay le hoe miaramila tsara ny Kristy jereo tsara Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny antsony hoe raha io nahoanany dia mahafoy ianao zavatsarotra ke zany rehefa koa malala miantso an'Andriamanitra miteny tompo raha io esory amiko ty kapoky ty fa nefa tsy ny sitrapoky atao fanenao ady am-panahy zany rehefa koa malala ady am-panahy zany
ady ampanamany lonany hoe tsy maintsy lalovako fezany Andriamanitra ty zavatra ty tsy maintsy sedraiky fezany Andriamanitra zao fandaharanao zao kakopateo zany ndiavako malala zavatsarotra tsy maintsy sedray zavatra mety ho manahirana azy ndiavako malala inona ny vahaolana ny apôstôly Paoly hoe reto ny vahaolana ndiavako malala zava-dehibe amintsika ampino takiny ny tompo amintsika ampino takiny Paoly eto ny fiarahana mitondra an'izany zavatsarotra aza vela mitondra an'izany zavatsarotra ny reriny namanao aza vela raha tena miaramila tsara ny Kristy ianao dia miara-miaritra zany amin'ny namanao zay mahatonga ny hoe miara-miaritra mafy amiko fa tsy hoe miara-miaritra mafy amin'ny Jesosy zay efa ataony Timoty foana fa hoe miara-miaritra mafy amiko amin'ny Paoly zany dia milaza hoe amin'ny rahalahinao iombony lay azo fijaliana lalovany namanao lay fisedrana zao rehefa malala zao zavatra iainantsika amin'ny tany zao zao ny ilana antsoina hoe firaisan-kina pirenena solidarité nationale firaisan-kina ny fiangonana zao no izahana toetrany zany hoe firaisan-kina pirenena firaisan-kina mpiray tanindrazana zao tsy fotoana ny fifanomezantsiny tsy fotoana ny fifampitsarana aina mantsy ny resaka eto rehefa malala aina ary tsika malagasy manaja aina amintsika malagasy any aina zany ny faratapony sarobidy indrindra latokana ny aina hoy tsika zany rehefa malala amin'ny fotoana tahaka izao inona ny vahaolana apôstôly miaraha mitondra ny mafy rehavako ahoana ny endrikiny fiarahana mitondra ny mafy anjaranao amin'ny fitarian'ny fanahy masina ny maneho zany toe-po zany ahoana ny ianao tsy afaka manatona n'ilay marary no ny antony maro samihafa ianao tsy afaka mamangy azy mety tsy afaka mandevina koa azy fa ahoana ny endrika isehonao rehefa malala rehefa nidika ny fiaraha-miory amin'ny malagasy angery rehefa malala tsy hoe mitodika amin'ny maty any fa mitodika amin'ny velona koa noho zany ny fampahirezana ny velona azo tao amin'ny fotoana rehetra fa tsy voatery hoe eo anatrehan'ny fahafatesana eo anatrehany hoe io ihany le faty eo fa azonao atao na lavitra azy ianao no mampahery azonao atao na lavitra azy ianao no mampitraka mitondra teny mamy azonao atao zany satria ny navatraritra lalovana tsy amin'ny lafiny tsy tamaso ihany kaiky eo ihany fa be dia be ny azo atao fiarahana mitondra zay rehefa malala ny voalohany manoloana ny zavatsarotra lalovana dia ny zava-dehibe dia zao fiarahana mitondra mafy ary ny faharoa rehefa malala dia ity ny faharetana veriberina matetika mihitsy raha miara-miaritra amintsika dia miara-manjaka amin'iko any amin'ny andininy faharoambiny folo dia tena nampinaletika Paoly mihitsy ao anatin'ny sainy Timoty zany fa ny maha-miaramila sy ny maha-mpanompon'Andriamanitra dia ny faharetana tsy miaramila ny Kristy ny mitsokady mitsoka fahoriana tsy miaramila ny Kristy ny mitsoka zavatsarotra tsy miaramila ny Kristy ny mitady malemy andrena fangady tsy miaramila ny Kristy ny mamela ny namany samy reriaritra ny mavesatra tsy miaramila ny Kristy zany fa ny miaramila ny Kristy miara-miaritra amin'ny namany miara-mizaka amin'ny namany miara-mitolona amin'ny namany ary tsy vitan'izany maharitra fa tsy mandao ny zioka tsy mandao ny fanompoana tsy mandao ny fivavahana tsy mivadika amin'ny finoana tsy miala amin'Andriamanitra zany natsoina miaramila ny Kristy mahay zany zany efa afaka malala amin'ny manofo aman-draha drandray mety kivy ihany drandray mety mandalo resantsika teo hoe krizy ara-panahy ihany teo i Paoly mampahery hoe na dia tsy mahatoky aza ange isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenany zany hoe ao anatin'izany fizahany-toetra zany mandalo akivintsika indraindray satria olombelona dia ny tompony miazona antsika sao ianao mieritreritra manao hoe maharitra amin'ity fanompony ity ny tompony nahatoky rehavako ka niazona anao tsy za zao 5 taona dekolna 3 taona dekolna mandaa inenina zao za zao pastera 5 taona pastera za zao mpanefana sany tompo 5 taona na hampandray aheny afaka mifaly misaotra an'Andriamanitra noho zany ianao fa aza mieritreritra fa ianao ny azona n'izany fa hoy Paoly eto manao hoe ny tompony nahatoky nahavita an'izany azona anao ry miaramila tsara ny Kristy any atokantranao any miara-miaritra mafy amin'ny namanao mampahirezo izy dia izao raha sindra mandalo fizahany toetra ianao aza kivy fa ny tompo miaritra eo amin'ny toeranao
ary tsy mamelanao irery am'izany fiaretana amin'ny fahoriana amin'ny fanompona sy amin'ny fiainana izany ivavaka sika tompo misaotranao zahay noho ny teninao zay azonay nyvakina ka mampianatra anay ny amin'ny faharetana fiarahana mitondra ny mafy amin'ny mpiarabelona aminay fiarahana mitondra ny mafy amin'ny namanay manoloana ny zavatra mitranga maro eto ambonin'ny tany sy eo amin'ny fiainana isan'andro ny tsirary ny arety ny tebiteby ny fahantrano fahadisom-panantenana famozakavana ampianarinao zay tompo hiara-mitondra izany zavatsarotra izay maloka eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra sy mpanomponao zany de mamindrafo aminay tompo tery izay ho mahatoky hatrany tery izay hitoetra ho miaramila tsara anao mitolona mibavaka izay tompo ho an'ireo marary ho an'ireo tsy salama any atokantrano any amin'ny hopitaly ireo mandalo fahasahiranana amin'ny tsy fisiny fahaverezana asa fahasairana miseho amin'ny endrika maro samihafa ankehitriny tompo tsy fohy ny tananao fa lava fa mindrampo ianao de mety eza hiasa mahery tsy takatry ny tanana izy ireny fa tahatratra ny fahasoavanao de ampaherezy tompo amin'ity ola sy fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy amen